Report FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Miatra manaina. Nosorata Andriandrian'i Ainando Arsoa Alain Robin. Oloravaka Nofy Alain Rakota Arsoa Somaminirina no anome aina ny tantara. Nadray Feusa Inala Totosa miaro fi. Andro faharoa. Tonga ty anaty ala anaovana fikaroana ihany sika. Mahagaga fa tena tsy misy tratranjo mihitsy ireo namantsika lasa tatiana ray aza. Ndre zao anefa mba misy ihany na dia tsy mahazo loatra aza. Misy ina profesora? Tsy entana ve reto? Ento koa reto daholo ny entandre mpianatra. Waay e, tsy koa ny entako fa efa nisy nitondra taty. To tsy dia mifanalavitra amin'ilay toerana nampidi-doza akory anke ty toerana voalaza fanaovantsika fikaroana sy fanazarana azy ty Tena sombo mifanalavitra tokoa. Fa zao profesora. Eto mihitsy ko. Hitanareo fa efa misy toerana fitobena sy fatorina eto. Azafady ane ianao profesora? Misy inona ry zany? Eno ohatran'ny lasa ina koa ianao zany. Misy rano tetebe anke eo amin'ny tapon-dohanao tsy mare marary ve ianao? Profesora, jereo fa feno mihitsy ilay blouse fotsinao. Tena tsy mahay ninina. Nisy koa moa nerina dia tsy hitako. Ran'olona io. Dia taiza nefa io nitete taminao? Ratsy zany eritreritro zany. Fa ahoana? Jerenareo ange fa misy lohan'olona koa ty Io miosiny raha tanteraka ka tsy fantatra tsony hoe izy. Losa fa efatra izay lohan'olona hitantsika nandritra n'izay fotoana nandendehanana tato anaty ala tato izay. Zao no manambara amintsika fa nisy nanjoro mpianatra rehetra tonga tato. Dia misy telefonina misondra sefapotika. Zay zany no tsy natratra antsondro zareo na ray aza. Raha azoko tsara dia lisy fifanjevona zany tato anala tato satria jereo fa misondra avokoa izay jerena rehetra. Zareo hitanareo ve nitako? Inona ny hitanao samy Feno olona miantona eny ambony hazo. Oay, misa zao io miantona io sady efa tapaka ny tongony troa. Mila miala ato inga antsika raha zao tsanga zavatra zao Na tsy mila mamafaty amin'ny tsontsika sianao ro miora. Vita ny amin'ny sy ny fitiavan-tenany. Avy aloha zany ho hafa izay atafavoa anaty malaky zao ny atao ry sany Fa ahoana zao ho laza fa toerana amin'ny lamina ty ka nahoana lasa mystera ohatr' zao. Tena mety efa nivoatsy tony teo aloha tsony angamba profesora ka. Araka ny saritany nefa dia efa tokony tsy hampidi-doza tsony ty toerana ty. Dia isika nefa tena efa lasa lavitra be aty avoanala ty mihitsy. Dia iverina sa androso sika profesora? Tsy azo atao tsony ny mandroso. Dia ho aiza nefa tsika Dia miverina zany rehefa tsy mandrosoko. Sady tsy afaka miverina tsika no tsy afaka mandroso. Tsy fantatra mazava ihany koa izay efa vala ato anaty ala ato. Ka mety reny biby masiaka ireny sa mety inona zany ny fiveranareo raha izao fahitana azy zao? Mila mifilalana zany tsika. Tsy zany ka. Maika tsy mety satria tena samy vahiny ato tsika. Ny dia efa lasa raha teo ka tsy misy afaka moakana nory lalana tsika ato. Dia ahoana ihany zany ny atao rehefa tsy afaka androso sika sady tsy afaka henitra Tsy lavitra tsika ny fahavalo. Mety indrindra dia miafina aloha mba tsy ahitana itsika. Zany hoe tsy zany eto ihany zany tsika. Zay indrindra. Mila manambatra ny herintsika telo fa tsy moramora ny azo atsika raha zao fatin'olona maro ripadripako zao Dia ahoana ny atao profesora? Indrindritsika zao. Raha ihany ka azo anefitsika mety ho raisi-potsiny satria eny tena kilalaon'ireo fahavalo raha zao olona antondrareo eny zao. Tena zay tokoa. Dia inona zany ny hevitra? Zao alohantsika manao lavaka. Amin'ny fomba ahoana nefa? Misy fitaovana fandavanao ka tsy ela be ve zany
eno a sady mora fantatra ihany koa satria tsy maintsy ho fantatra hoe misy tany avy nandavahany eto dia tsy ho sarotra ho azy ny hamantatra an'izay misy atsika. Raha izany indray dia tsy olany. Hitanareo misy rano mandeha tsy anaritsika ny ranotany avy eo. Raha izay indray ngaka tena tsy mifaka. Aleo atomboka ny asa sao dia ho tonga ihany ho fahavaloko. Navita lavaka tonona antsika telo ihany sika ty, sady tsy fantatra mihitsy hoe misy lavaka be ohatran'izao eto satria efa voatafy sy nirakofa narafoka azy tsara. Etsy an-daniny koa moa ato ambany hazo midoroboka be ty izy. Nefa mbola tsisy ninina niatra tamintsika hatreto. Mety hoe mbola variana amin'ny rembony ihany ireo fahavaloka, izay ny mbola tsy nahitan'izareo atsika. Ka tsy zarantsika aza ve? Amin'izay mantsy mba misy homanana tsara. Mila mivonona ara-tsaina ara-materialy mihitsy mantsika. Eto am-piomanana aloha dia andao alaina daholo ireo vatsin-dreo mpianatra rehetra any amin'ilay toerana nanatobendry-zareo an'ny entany. Tsy hay mantsy hoe roviana tsika vao tava-voakatoko. Tena hevitra mety mihitsy izany. Ka iza ny andeha haka azy? Tena aleo ry zareo miaraka daholo a. Iza no tetavinareo hitsanina rehetra? Tsy maintsy misy iray mijanona eto miaino ny manodidina. Andanarina rehefa aleo izany iandry ato. Iaza mihetsiketsikety mihitsy ianao mandra-pahatonga anay a. Vetivety izay dia miverina eo e. Andao angy anary efa memaizina ihany koa izany andro izany. Ok izay aloha sao dia lany tatahako ka mila mitsitsy be fa lany tataha hony atovy sérieux tsy maraka mihitsy a. Io amizay le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tataha kosa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 ariary foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2 arivo ariary tsy miova. Manakely efatra amby roapolo ora doublé ny tataha fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% rapidina amin'ny Orange Money tolotra amin'ny CPS. Vidéo ao amin'ny Super App Maxit na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara ao tsara. Orange, eo anilanao. Bonjour. Efitra tsotra-baolona fiarahana amin'ny sakafo eny dia davinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahany mpahandro. Mahasambatra ampianakavy na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andrano fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholo 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 e! Tena tsy hita sena le ensemble professora. Mahagaga izao. Za nefa efa namepetra azy mba tsy ala eto. Dia ahoana ny ataontsika? Sarotsaritra ihany ny fampitadiavana ato anaty alato amin'izao andro maizina izao a. Dia velany fotsiny ve izany izy? Aza mikoropaka be ohatran'io aloha ianao fa mitonia e. Ndao hiditra ato anaty lavaka ato aloha dia ao mandinika an'izay tokony atao. Tena tsy taitra mihitsy ke ianao izany professora e. Tsy hoe izany rehefa eo anoloan'ny toe-javatra ohatr'izao a dia tsy maintsy miezaka mandamin-tsaina. Mila herin-tsaina izao zavatra atrehantsika izao ry miora. Sanatria ve ka efa babon'ny fahavalo ihany kosa samy? Mangina hoe ianao fa misy mikasokasoka ao ambony eo izany. Tena vao ambonitsika ao mihitsy izany a. Sao dia samy izao. Mety ho izy tokoa ve? Raha izy ve dia tsy halala tenina iantsoantso antsika. Tena tsy izany a. Nononao fa ohatra ny ngonongonona izany zareo. Sany maro zareo. Raha fandreny Espagne le feu dia ohatra ny biby izany fa tsy olona ka. Tsy fantatrao ve hoe inona andresahany? Biby ve moa tena mazava tsara e. Ka nefa ange dia tena mifamaly resaka ry zareo izany e. Fa hoaiza ianao ry professora? Efa lasa zareo izany fa tsy nisy nikasokasoka sy ngonongonona intsony e. Aleo somary topazako maso kely ihany aloha hoe inona marina izany. Na izany raha mailomailo ihany ianao sendra mbola mamitsak'ory zareo a. Sokasoka kely ohatr'izao fotsiny ange ny saron-davaka e. Inona ny hitanao professora? Toa tsy mahetsika sy tsy mateny ianao?
ila kiraro ty voatsapako ty fa tsy hay hoe manao kiraro ve izany ry zareo e? Tsy mitombony izany. Mety ila kiraron'olona babin'ireo tany izany. Sady ohatra ny maimbo ra izy izany. Tsy nahita ninina ankoatran'izay ve ianao e? Nahita ohatran'ny olona mitsirika be koa teo ka izay ny tena nataitra mafy ahy teoko. Olona iza koa ny raikiraika aty amin'izao andro maizina izao. Tsy diso ny fahitako fa tena tsanganan'olona le teo ka. Avy aloha ambony eo ihany aloha ilay kiraro teo fa mbola tsy fantatra hoe aniza satria mbola maizina ny androko. So dia anyza misanatria e. Allo iandro mazava dia hiteo profesora. So fa misy an'ireto vatsy reto ataontsika sakafo ato fa raty izany dia matin'ny anohanana sy ny etaeta atsika. Ny lamba firakotra koa misy matevina betsaka rehefa manaova mafana tsara. Sady etivana moka koa fa tsiko ty tsy azo rehetra hafa amin'ny alina fa manjary tonga dia fantatra ry zareo hoe misy atsika atoko. Izay profesera Simiorany sady efa tafavoakan'ny ala rehefa avy nandosotra an'ireo olon-dipinan'olona ato amin'ity aty. Efa lasa lavitra ihany aty fa mbola tsy mahita tanàna na ray aza. Tena efa mereraka sady mangiry ihany ratra amin'ny tokotro. Tsy hita ny ila kiraroko fa otrobako ny vato tany amin'ilay rano lamosako ny tokotro. Tena fanina izany. Tena tsy zakako tsy ny tenako. Tena tsy zakako tsy ny tenako. Fahaizako azany to misy sovaly io ary izako ty ranga lehibe ty. Manaona tompoko? Oy, tena tsy mamaly izy sady tsy fantany fiteniko. Ohatra ny vahiny mantsisy fa tsy mitovy firenena amiko. Efa najary teny ianao ry tovolahy? Inona moa izany teneniny? Tsy mitovy amin'ny fiteniko ny fiteniny. Miteny vahiny izy. Azonao ve ny fiteniko? Eny azoko tsara. Fa izy ianao raha tsy madiso azafady. Loganina ny fiantsoa fa ianao no iza dina nataonao aty? Samson tompoko. Fa foezina amin'ny hoe samy fotsiny dia mety. Mpianatra avy any Madagasikara. Mpianatra? Fa manao inona aty nefa? Tsy izany fa hanao fanazarana asa sy hanao fikarohana ny atondihana isy ireo namako kanjo tafajanona tany amin'ny toerana nampidi-doza izay. Aiza izao ireo namanao? Mbola tafahitsoka any anaty alano zareo. Fa za kosa nisy nanenjika dia izao tafavoaka ny alzao. Iza no nanenjika anao? Karazan'olona ohatran'ny hafahafa ireny nanenjika tompoko. Tsy haiko hoe izy ireny. Tafiditra tany amin'ny faritry ny olon-dina ireo raha izany. Tsy azo hitsofoana mihitsy eo aly io fa izay tafiditra ao mbola tsy nisy tafavoaka velo izany fa dia nahagaga ianao. Azonao omena fanazavana misimisy kokoa momba an'izany ve? Mety ho gaga angamba ianao hoe fa maninona mbola misy karazan'olona toy izany ao amin'ny eo aly io. Ka za mihitsy fa maninona no tokamonina any izy ireo? Ireo karazan'olona ireo dia tsy lim-pivoarana. Nisafidy manokana ny hijanona amin'ny fomba nentin-drazana fahagola ka nanokana ary namaritra ny faritany manokana. Ve izany ny antony nahatonga ny toerany ho faritra meny? Izany indrindra no nampasiaka sy tsy mahamela mahazo azy ireo. Nananja sy nanaiky ny safidin'izy ireo manodidina ka tsy misy samanelingela sy misopatra azy ireo izany. Dia ahoana izany ireo namako izay mbola taraiky any? Mbola misy fanantenana kely ihany ve sa? Kely dia tena kely ny fanantenana ho an'ireo namanao ireo. Mety efa lanin'izy ireo izay. Dia inona izany no tokony ataoko? Tsisy akoatrany hoe mampiony tena dia miverina mamonjy ny tandrazanao na mivoatoeraka fanomezana ny fianazarana azy sy fikaroana ataonao. Tena tia tena raha izany ka. Fa ahoana? Ataoko ahoana ny fijery ny mpiray tandrazana amiko vira voraina sy hanapara ny fahavalon'ny filanty. Tsy afaka nijanona fotsiny amin'izao ka. Tsy maintsy miady aho. Inona izany no tiana matao e? Ka sao dia mba afaka manampy ahy ianao amin'ny tindray mandeha ty e? Ary tsotra sy mora miraiki-po aman'olona ianao izany Fa inona ny antony mahatonga anao miteny an'izany ka? Zara raha nisy minitra vitsy izay ny fampiresantsika sady tsy hainao hoe iza tsara. Tsoroko aminao fa ampy ahy nefa nalalako ny anaranao. Ny anarako ny fantatrao fa momba tsy hainao
ka olombelona ara-dalàna ohatra ana ny fiheverako anao dia mino aho fa afaka nampy ahy ianao tsy ohatran'ireo sasan'izay mifanaikitra sy mihinana namany. Ka raha hoy aho aminao hoe naman'izy ireo ihany aho fa tsy izy akory. Maninona tsara? Oka aloha zay ny fokofokonao ry miora. Jerety ianao raha tsy tena efa mihenandro manalina mihitsy. Ka tsy haiko ny ino hoe lanindreo fahavalo ratsy ihany koa ny anatahako profesora. Ka maritsika mihitsy ny miarana hitan'ny lakirariny nentin'ny fahavaloko. Ampinoany reny sainy dia atao izay atafavoahana ato. Tovery fa tetỳ tany lavitra ty ange zany tsika. Mila hery sy akingany tsika raha teo fotafavoaka ato. Tsy mahazo misaratsaraka tsony ihany koa. Efa andro maro anio izay nitsanona antsika tato anaty lavaka tato. Hita taratra ao volombavanao zany izay efa mialava. Tsy aleo ve mamivoaboaka kely ao ambony eo tsika. Ilaina tokoa ny masoandro na izany aza nefa efa mba mahazo anjara masoandro ihany tsika rehefa atoandro ka inona indray ka tadiavintsika ankoatrizay. Sa te hitony teny ianao? Tsika nge rehefa manao maloto mivoaka any any. Mahagagange. Ohatrany tsy nare zavatra nikasokasoka tsontsika elaela izay. Zany tokoa. Mety hoe variana ny lavitra ny daholo angamba ry zareo. Samy raiko tahotra ato nefa tsika. Dia mandrom-poviana tsy hovatsika hevitra ka ilefim-belato profesora. Nanomboka tamin'ny nahafantarana fa efa nandalo teto ny fahavaloko mitady fatratra ny raha tsika. Te valan-drano ray ahy zany fa aloaloha hiakatra e. Ndana dia aza ela loatra ianao aza tonona ny mijery manodidina toy ny fanao mahazatra vao mivoaka ny lavaka. Izay fa aza manay ianao e. Mivelako ireo aloha ianao sy ny akansanao profesora fa za indray tsy harotra an'izao fiainana andavaka izao foana. Madame, fa bonjour, les spaghetti tsy andiso fanatenana anao. Orange, eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Miatra manaina. Nosorata Andriandrian'i Ainando Arsoa Alain Robin. Olaravaka. Nofy Alain Rakota Arsoa Soma Mirina. No nanome aina ny tantara. Nandray feo sy Nana Totosa miaro fi. Hitohirampitso